tenentsika indro milanao mafiauto tena very aho raha tsisy anao ne very tena very zay dada raha tsy eo ianao sandada tena manasanao tanteraka fantatray fa teo ianao mbola manasanao am'izao fotoana zao dada amilay teny zay nomanao anay tsy rara avy satria anao malala amin'ny fiainanay milanao mafy teny amin'ny fiainanay dada lay hany hoanay anio dada dia lay teninao zay anova ny fiainanay lay teninao dada zay teny aminay zay anamboatra amin'ny fiainanay takan'izay nomanao anay mba tena hidiranay ao anatin'ny planina anao tanteraka dada raha eo mankasitraka anao amin'ny fotoana tahaka izao zay nomanao anay mankasitraka anao dada satria tsara aminay antrany ianao misaotra ny anaranao masina midera anao mankalaza anao mamerina voninahitra anao satria mendrika ho anao izany dada alleluia alleluia miomana isika senao amin'izao fotoana izao andray mpanompon'Andriamanitra dia misy transition vetivetika 2 minitra mba hidira amin'ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'izao fotoana izao. Halleluja, miarabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tonga amin'izao andro maraina sarobidy zao andro ahafahantsika miaino tenin'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra velona araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Jakoba 1:22 dia miteny tahaka an'izao hoe aleontsika tsy mpiaino fotsiny fa mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Halleluja, satria manjary mamita tenintsika raha miaino fotsiny fa tsy manatanteraka, fa ny zavatra ilaina aloha dia ny miaino ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Androany faly milaza aminao fa
nomen'Andriamanitra révélation ho anao eo amin'ny fiainanao. Ary alohan'izany rehetra zany dia andaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra satria tsy nanadino antsika Andriamanitra. Alleloia. Asandrato ny feonao dia mivavaha ianao amin'izao andro maraina izao. Mangatah ianao teny iray. Teny iray hikasika ny fiainanao, hikasika ny fonao. Mivavaha ianao amin'izao fotoana izao. Raha io amin'ny anara-maherinao Jesosy mbola misaotra anao Tompo satria mbola nampioninao ny lanitra sy ny tany androany. Mbola avelanao Tompo hihaino ny teninao izay androany. Mbola avelanao Tompo hivavaka aminao, hiankohaka eo anatrehanao, hitianao, misaotra anao izay Jesosy. Ary fanay masina tsara indrindra, oka ny sitrapon'ny ray izay any an-danitra ihany no tanteraka eto. Alefaso ny teninao Tompo, ahafahanay Tompo, oka izany teny izany dia ho famafazana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ary tombo izany, ary Tompo ny sitraponao no totosa eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny anjara voatendriny tsirairay avy. Amin'ny anara-maherinao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika ary tsara indrindra izy miarabantsika ihany koa izay manaraka eto sady manentana anao ihany koa zarao zao roy izao satria ny tenin'Andriamanitra dia azahoantsika fahindrena ary ny fahindrena dia ahafahantsika manana ny tahotra an'Andriamanitra ary ny fahatorana an'Andriamanitra maha-ela velona. Izany moa tenin'Andriamanitra hitanao amin'ny ohabolana toko 7:10 dia miteny toy izao hoe ny fahatahorana ny Jehovah no fiandoham-pahindrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazava-tsaina. Ny fahatahorana ny Jehovah no fiandoham-pahindrena. Raha mitady fahindrena tsika, raha mitady hoe inona ny zavatra atao dia mila matahotra an'Andriamanitra isika. Amen. Amin'ity taona ity moa dia araka ny fantatsika dia taonan'ny fahavokarana. Taonan'ny fahavokarana, zavatra rehetra izay eo amin'ny fiainantsika dia hamokatra avokoa raha ohatra tsika sady mihaino ary makatoa ny tenin'Andriamanitra ka tsy mamita tena. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy ny asantsika hitombo, ny fitoeram-baritsika ho betsaka ny zavatra ao fitoeram-baritsika ary ho lavirin'Andriamanitra amintsika ny ozina amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ary ny lalana voalohany amin'ny fahavokarana moa dia ny famafazana. Raha ohatra ianao ka tsy misy zavatra fafy, tsy misy vokatra ho azonao mihitsy eo. Itanao amin'ny voankazo rehetrarehetra dia misy foana ny vonina voankazo. Iny vonina tsy hoentinao hohanina iny akory fa mila fafinao iny fa misy voankazo hafa ihany indray, misy hazo hafa izay hitsangana ao aorianan'izay. Ary izay moa no zavatra mila fantaritsika androany satria taona ny fahavokarana ary volana ny famafazana. Tsy midika akory izany hoe rehefa tapitra dia volana janoary ity dia tsy hamafy intsony ianao fa mila ianao mamafy tsy misasatra eo amin'ny fiainanao. Mila ianao mamafy indrindrandrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ilay fanjakana tsy mety loha, tsy mety rava, tsy mety angalary ny fahavalo. Alleluia. Mila ianao mamafy ny tenin'Andriamanitra ihany koa araka ny fahafantatsika. Androany tsika dia misy fahalalana izay hozaraiko aminao. Ary izy ity moa dia matetika zavatra rehefa fiangonana ny resahana dia zavatra somary mifampitsinjany ny olombelona sy ny mpanompon'Andriamanitra. Matetika izy ity dia ny fanatitra sy ny fahafolokarena. Ianao isika dia mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny teny eo amin'ny Matthieu hoe any izay misy ny harenanao any misy ny fonao. Aiza izany misy ny harenanao androany dia any izay misy ny fonao no misy ny harenanao.
Ary itsika mila mahalala satria matetika betsaka ny olona miteny tsy ilaina tsony zany ampahafolo-kariny zany, efa tsy ao tsony zany, efa tamin'ny fotoana lasa zany, ny fanatitra dia ohatran'ireny rakitra reny fotsiny. Fa ozy izy ny teny Hosea 4:4 ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Amen. Mila ianao zany mahafantatra hoe izy ianao aloha, inona ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany eto, inona ny anjara voatendrinao, inona ny zavatra indrasan'Andriamanitra aminao, inona ny antony anaovanao ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra, ary makaiza izy ireny, atao inona izy ireny. Tsika mantsy amin'ny famafazana zao dia mila mahafantatra hoe rehefa mamafy ianao dia fantatra hoe inona zavatra fafinao, fa manino ianao mamafy, amin'ny fotoana inona ianao tokony hamafy. Mino fa aliananao ity fampianarana androany ity, satria dia ny tenin'Andriamanitra tamiko dia hoe ampianaro ny vahoakako ary ataovy mpianatra. Dikan'izany mila fantatrao ny fampianarana izay hoentina, mila fantatrao hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny anjara voatendrinao. Alleloia. Tiakanao aloha hanokatra amin'ny baibolinao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Sokafo ny baibolinao eo amin'ny Hebreo 5:7. Hebreo 5:7. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany io Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Amen. Io teny io afaka hitanao koa amin'ny Jeremia 1:7-7. Tena mitovy, tsisy valaka mihitsy io teny io. Inona moa no tian'Andriamanitra tenenina eto? Voalohany, izy Andriamanitra ny fanekena. Faharoa, amin'ny Andriamanitra ny fanekena azy dia misy zavatra ataony ao an-tsainao sy ao am-ponao, raha ohatra ianao ka tena manaraka azy tokoa. Izany atao hoe kristiana izany ma izay manara-dian'ny Kristy zany. Izany hoe izay fomban'ny Kristy dia fombanao. Fomban'ny Kristy i Adama avy eto an-tany, Kristy avy any an-danitra. Ary izay no mahatonga ny hoe Kristy Adama faharoa, dikany amin'ny alalan'ny Kristy lasa pon'ny lanitra isika. Ary izay mahatonga ny hoe izay fomban'ny lanitra dia ianarantsika. Ianarantsika hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany atao hoe fomban'ny lanitra zany, ary iza moa isika zany amin'ny maha-kristianina antsika amin'ny alalan'ny Kristy dia le olona eo ambany faneken'ny Kristy, le olona izay mandray antenin'Andriamanitra ato an-tsainy sy voasoratra ato-po ny tenin'Andriamanitra, araka ny teny teo amin'ny Jakoba 1:22 teo hoe aza mpiaino ny teny fotsiny, fa oka ianao akatoa ny teny fa manjary mamita tena. Alleluia. Ka noho izany mahalala an'Andriamanitra raha lasa nabavy ao amin'ny tompo. Ny antony toriteny, ny antony itoriana ny teny eo amin'ny fiainanao dia satria ianao eo ambany faneken'Andriamanitra. Alleluia. Ary satria ianao mpanara-dian'ny Kristy dia mila atoranao ny fomban'ny lanitra. Be dia be ny fomban'ny tany. Izay mahabetsaka ny olona izay ohatrany hoe mieritreritra izy fa adalàna ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra mihitsy moa zany hoe ny fiaveran'izao tontolo azy zao dia ohatrany hoe adalàna ny tenin'Andriamanitra, kanefa ny zavatra marina dia izao. Tenin'Andriamanitra miteny hoe nateraka indray mandeha ianao dia maty indray mandeha ihany koa, ary avy eo ianao hitsangana maty ary hozaraina. Ka hitanao betsaka ny faminaniana atao ao anaty baiboly izay tanteraka. Izany manara-dian'ny Kristy zany tsy hoe betsaka matsy koa milaza hoe ninareo Andriamanitra ny Israely, Andriamanitra vazaha zany. Ny atao hoe manara-dian'ny Kristy dia mahafantatra ny fomba lanitra,
be lehibe ny fomba ny tany izay ataon'ny olombelona fa ny fomba ny lanitra no mila fantatrao satria ny fomba ny lanitra ny maharitra mandrakizay fa ny fomba ny tany dia maty rehefa tonga ny fotoanany. Tsy maharitra ny fomba ny tany ary ny fomba ny tany tsy nanomezana haja ho an'Andriamanitra mihitsy fa hanomezana haja ho an'ny zavatra izay mora fesona, izay mora loa, izay tratran'ny ara-fesena. Ka androany tiako ianao fantatra tsara hoe ianao le olona eo ambany fanekena. Tena style de vie anao mihitsy, tena fomba fiainanao mihitsy zany atao hoe kristianina zany, fa tsy hoe anarana apetapetaka fotsiny. Halleloja. Zavatra voalohany aloha satria tsika miresaka amin'ny hoe famafazana. Ao anaty Baiboly miresaka momba ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Be lehibe ny olona tsy manaiky ny hanao ampafolo-karena sy ny fanatitra azy zany. Satria io nomen'Andriamanitra safidy ny olona tsirairay avy eo anoloanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana, aiza ny fonao dia any izay misy ny harenanao, any misy ny fonao. Ary izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona anankiray tsy afaka manompo tompo anankiroa, na ray izy manompo an'Andriamanitra, na ray izy manompo amin'ny mamona izay atao hoe vola zany. Ary ny tenin'Andriamanitra koa miteny hoe tsy ny vola ny ratsy fa ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra. Koa manainga anao raha lasana bavy eo amin'ny tompo. Tena hitodika marina amin'Andriamanitra, hiverina marina amin'Andriamanitra. Fa be lehibe ny amin'izao fotoan'izao na ny kristianina aza ny vola lasa Andriamanitra. Manakalo ny fotoana hivavahana hitadiavam-bola, manakalo ny an'Andriamanitra amin'ny resa-bola, manakalo ny rariny sy ny hitsiny amin'ny resa-bola. Izay no mahatonga ny hoe saripady ty resa-bola ty resahana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria misy hoe mamona dia misy an'Andriamanitra. Andriamanitra ny irian'Andriamanitra dia enao ho tahina, enao anakarembe satria ny tany izay rehetra ho aminy dia azy. Sitrak'Andriamanitra zany ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe izy dia araky ny habean'ny voninahiny izay ny irina hoe hitahiny anao ary azo ny atao zany. Izany hoe Andriamanitra ny loharano ny zavatra rehetrarehetra. Koa mila ianao mahafantatra tsara hoe izy ianao aloha. Halleloja. Ny ampafolo-karena dia sy ny fanatitra moa zany no resantsika eto. Ny ampafolo-karena dia tsy zavatra taloha fa zavatra taloha ary zavatra ankehitriny ary zavatra ho avy. Satria fomba ny lanitra ary fomba n'Andriamanitra. Ny ampafolo-karena dia nanomboka tany amin'ny Genesis. Raha tany amin'ny Abrahama, raha izay ny fantatsika, fa ny tany aloha zany mbola mety nisy koa tany aloha tany matoa i Abrahama nanao an'ilay izy. I Abrahama ao amin'ny Genesis 4:20. I Abrahama dia zao ny zavatra nataony. Genesis 4:20. Ary isaorana ny Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalinao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra. Amen. Hitanao zany nanomboka tany amin'ny Genesis tany dia efa nisy ny ampafolo-karena. Jerentsika indray hoe aty amin'ny Hebreo, aty amin'ny Matthieu aloha Matthieu tamin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy na Matthieu na Luka. Matthieu 23:23 toko 7:17. Matthieu 23:23 dia zao ny tenin'Andriamanitra, zao ny tenin' Jesosy: lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa mandony fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo nefa
tsy tokony avelanareo ireroana. Amen. Inona ny tiany Jesosy tenenina amin'izany hoe ataonareo le hampafolo-karena amin'ny tsy amin'ny nefa adinonareo ny famindrapo, adinonareo ny fahitsiana sy ohatran'izao. Tokony nataonareo ny famindrapo sy ny fahitsiana nefa tokony tsy adinonareo koa ny manao hampafolo-karena. Zany hoe tamin'ny fotoanan' Jesosy Kristy zany izy ihany koa ny teny omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra efa miteny hoe eo amin'ny Levitikosy 7:20 Andriamanitra miteny Levitikosy 27:30 ary ny hampafolo ny vokatra rehetra amin'ny tany, eto ambonin'ny tany ianao zao fa tsy eny amin'ny volana, ary ny hampafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na amin'ny tanimbary na amin'ny sady an' Jehova, masina an' Jehova izany. Amen. Zay mahatonga ny hoe ny hampafolo-karena tsy hoe ny fiangonana lazaina hoe zandriny na mifo ihany manao anazy ary tokony manao anazy, fa ny kristianina rehetra izay manaiky ny autorité amin'ny Baiboly. Zany hoe rehefa miteny amin'ny resaka hampafolo-karena dia tsara ho fa tsy anao zany fa an'Andriamanitra zany. Hitanao, raha ohatra ny hoe misy voankazo dia misy voany le voankazo ao, iny voany iny tsy azonao hohanina. Raha misy manga eo anatrehanao dia ohatran'izao ny hampafolo-karena sy ny fanatra. Ny hampafolo-karena le voanina manga iny izay mila alefanao dia atsatoka ao any amin'ny tany mba hisy azo manga anankiray indray, mba hitondra zavatra be dia be. Ny hoditry le manga indray dia ohatran'iny atao hoe fanatra amin'Andriamanitra, fa le nofony dia ianao no mihinana anazy. Alleloia. Ary raha ohatra ianao hoe sady mihinana ny nofony, mihinana ny voanina manga, mihinana ny rehetrarehetra eo, mety harary ianao rapitso. Dia izay mahatonga ny olona mety marary ara-polo, mety marary amin'ny resaka fitahiana satria mihinana tsy fihinana hono izy ny satria zavatra an'Andriamanitra dia hohaninao. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe omeo an'a Kaisara izay an'i Kaisara ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny Hebreo ihany koa moa izy miteny hoe ny olona ozy izay mandray ny hampafolo-karena, Hebreo 7:8 zany, ny olona izay mandray ny hampafolo-karena ety ambon'ity tany ity dia olona maty, olona afaka maty zany, olombelona, fa ny any kosa dia izay nambara fa velona mandrakizay. Dikan'izay hoe ny olona zany rehefa manao hampafolo-karena tsy ny habean'ny volanao ny jeren'Andriamanitra, fa le fahatokianao azy, le fahatahoranao azy, le hoe izy nanome didy dia hanao an'le didiny ve ianao. Zay ny zavatra jeren'Andriamanitra le ao anatin'ny fonao. Akatoa ny didin'Andriamanitra ve ianao sa tsy akatoa ny didin'Andriamanitra? Alleloia. Raha ety an-tany dia olona maty no mandray le izy, ary ho teneniko eto hoe iza le olona, ahoana no tokony hanaovana anazy, fa ny any ambony any dia ny atao hoe izay nambara fa velona mandrakizay. Zany hoe kotiany Jesosy ao amin'ny boky ny fitadidiana ny zavatra izay afafinao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Teneniko anao zany fa misy ny atao hoe boky ny fitadidiana. Misy ny hoe matoa anaty Baiboly tadidinao ny tantaran'le zalahy anankiray nanan-karimbe, za manao hampafolo-karena, za manao zao, za manao zao. Dia hozy izy Jesosy hoe raha ohatra ianao ka te azo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia andio daholo ireo dia omeo any manitra dia avy manaraka dia nanahely be ngarainy. Matoa iny zalahy iny voasoratra ao anaty Baiboly tadidy hatramin'ny fotoanan'i Kristy mandrakandroany, mbola misy boky ny fitadidiana amin'ny fiainanao ihany koa. Impiry ianao no nanolotra zavatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Sa ianao mijery ny olombelona nandray azy teo fotsiny, sa ianao mijery an'i Kristy izay nanoratra
any amin'ny bokyny fitadidina. Zava-dehibe io a raha lasanabavy tsy hoe satria pasterako fa ho aza vaiko aminao tsara fa ny kristianina tsirairay avy dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra fa tsy manangatra eo fotsiny. Aleloha, zay ny tenenao hoe naray ianao mankatoa, naray ianao matotoa. Aleloha. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Mila fantatrao izy ianao aloha eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao le iraka Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity. Indray ianao mieritreritra hoe i pastera rery no afaka mitoro ny tenin'Andriamanitra, tsy izay voasoratra, fa ianao manana an'le voa afaka mitondra ny tenin'Andriamanitra. Afaka ianao maka fanapa-kevitra androany hoe olona ray fotsiny torianao tenin'Andriamanitra mandritry ny ray volana, dia ho hitanao zany fifaliana zany rehefa miova le olona akatohan'Andriamanitra. Izao ny teneniko anao voalohany Andriamanitra dia Andriamanitra fanekena. Ary araka litantsika tamin'ny herinandro lasa teo, tian'Andriamanitra mihitsy ianao hiavaka eto ambonin'ity tany ity. Zany miavaka zany dia tsy manao ny fomba sy adalàna izao rehetrarehetra izao, fa miavaka ho an'Andriamanitra. Aleloia. Zereo tsara fa miteny izy hoe isika dia fanjakam-pisorona. Zany hoe ianao io zany dia mpisorona ianao vatany vao hoe nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia citoyen du ciel ianao zany, dia dikan'izany mpisorona ianao zany. Zany mpisorona zany vitanao manao sakrifisy ho an'io Andriamanitra ao io, satria tianao izy, satria fantatrao fa lay tena fanjakana dia le avy any amin'ny fiavianao, avy any an-danitra zany. Jerentsika kely ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Exodosy 7:20, manomboka amin'ny 5 tsika ka hatrany amin'ny 1 Exodosy 7:20, manomboka amin'ny 5 ka hatrany 1. Koa ankehitriny raha iaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko. Jereo tsara, raha iaino ny feo an'Andriamanitra ianao ka hitandrina ny fanekeny, dia ho rakitra soa ho ay mihoatra ny firenena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra. Hitanao zany raha ohatra ianao ka mitandrina ny fanekeny ary miaino ny feoany, dia rakitra soa ho an'Andriamanitra ianao mihoatra ny firenena rehetra. Dia eo fahenitsika inona izy ianao zany, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo. Ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Teneniko aminao zany androany fa ianao dia isan'ny fanjakam-pisorona ary firenena masina ho an'Andriamanitra ianao. Izy no Andriamanitra ao ary ianao olony. Raha ohatra ianao ka mitandrina ny fanekeny sy miaino ny teniny. Isan'ny faneken'Andriamanitra dia ny hoe ny ampahafolo-karena sy ny fanatra. Ho teneniko eto ihany koa hoe fantatrao izy ianao aloha fanjakam-pisorona ianao zany, fanjakam-pisorona ianao. Ary nahatonga anao fanjakam-pisorona tsy hoe satria ianao nanindry tena ho mpisorona, satria ianao mahafantatra Baiboly be, satria ianao mahay mivavaka be, tsy tamin'ny alalan'ny herinao sy ny fahaizanao no nahatonga anao fanjakam-pisorona, fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany. Amen. Zay mahatonga ny hoe misy ny olona eto ambonin'ny tany na dia maternelle plus 35 ary nataony, fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izy dia afaka dépasser ny olona manana bac plus 20. Amen. Satria fanjakam-pisorona dia olon'Andriamanitra ny dikan'izany. Eo ambany faneken'Andriamanitra ny dikan'izany. Jereo tsara hoe eo amin'ny Apokalipsy 1:7 ka hatramin'ny 9 hoe izy ianao le fanjakam-pisorona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany. Jereo tsara, sambatra izay manaiky sy miaino ny tenin'ity faminanian'ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Jereo tsara, Andriamanitra tsy miova mihitsy
hatrary amin'ny Genesis, Deutéronomie ka hatraty amin'ny apokalypsy, mila miaino sy mitandrina izay voasoratra ao anaty baiboly. Tsy hoe miaino fotsiny mamita teny, fa miaino sy mitandrina, zany hoe miaino sy manatotosa ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mampiavaka anao maolon'Andriamanitra anao, zay mampiavaka anao mavahoaka an'Andriamanitra anao. Ary ny vahoaka an'Andriamanitra tsy atao hoe vahoaka tsotro zao fotsiny, fa atao hoe mpisorona, fanjakampisorona. Amen. Samy tandrina izay voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny andro. Alleluia. Jaona namanga fiangonana fito any izy, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy. Jereo tsara, avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tia antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Dia iny sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray, ho azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amen. Zay mahatonga ny hoe rehefa kristianina ianao ka nandray an' Jesosy Kristy, zay nanome rano anao, zay nahatonga anao ho voadio teo anatrehan'Andriamanitra, dia lasa mpisorona ny avo indrindra ianao. Zany atao hoe mpisorona zany dia eo ambany faneken'Andriamanitra zany hitanao ny atao hoe fanekeny levitika na faneken'ny mpisorona, zany hoe fanekena izay ataon'Andriamanitra aminao. Zany tsy hoe amin'ny pasteur rero fa aminao izay miteny hoe kristianina. Inona ny anjaranao, inona ny anjara voatendrinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany rehetrarehetra zany. Eto amin'ny fanekentsika aloha dia avy eo tsika miditra any amin'ilay hoe inona le antom-pisian'le fanatitra sy ampahafolokarena. Hitanao voalohany aloha dia amin'ny mampisorona anao dia atokan'Andriamanitra manokana ianao. Ary rehefa atokan'Andriamanitra manokana ianao dia misy double portion ho anao. Ao anaty baiboly mantsy miteny hoe ny lamatoa rehetra dia an' Jehova daholo. Lamatoa rehetra dia an' Jehova. Ary lamatoa rehefa tonga ny fandovana dia izy mahazo double portion noho ny hafa rehetrarehetra. Zay ny lalàna ao amin'Andriamanitra. Kanefa jereo tsara ty tenin'Andriamanitra ty. Andriamanitra rehefa nisafidy mpisorona dia ametrahany eo amin'ny toerany lamatoa rehetra. Zany hoe na lahevy ianao na faralahy ianao na faravavy ianao na rehefa safidin'Andriamanitra ianao rehefa nandray ny Kristy ianao tompo sy mpamonjy dia lasa lamatoa ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany akory tsy midika mihitsy hoe aka ny hoe anna fa tenin'Andriamanitra any ao amin'ny numéri 7:12. Numéri 7:12. Zao ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy indro izao efa naka Levita tamin'ny zanak'Israely ho solona lamatoa rehetra izay voalohan'ny teraka amin'ny zanak'Israely dia ay ny Levita. Amen. Hitanao zany enao zany dia natokana azo double portion. Natokana ianao ho an'Andriamanitra. Rehefa miteny ianao hoe Kristy dikan'izay natokana ianao fanjakam-pisorona. Zany mpisorona zany dia Levita ny dikan'izany, manao ny asan'Andriamanitra ny dikan'izany. Tsy voatery hoe mitory-teny ihany ny asan'Andriamanitra, fa nanome mofo amin'ny mahantra ary ianao ka kristiana, asan'Andriamanitra ihany koa zany. Alleluia. Araky ny zavatra rehetra izay ataonao araky ny tenin'Andriamanitra dia hoe ataovy tahaka ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao. Dikan'izay misy an'Andriamanitra dia any amin'ny sfera rehetra izay misy anao. Tsisy hoe rehefa momba an'Andriamanitra dia any am-piangonana fotsiny iny rangaha, fa rehefa resa-bola dia tsisy Andriamanitra ao. Diso ianao raha zay. Fa any amin'ny sfera rehetra
dia misy an'Andriamanitra. Misy koa miteny Andriamanitra tsy any amin'ny sfera politika, dia rehefa tsisy Andriamanitra any amin'ny sfera politika dia mijaly ny vahoaka satria tsy misy ny rariny sy ny hitsiny. Mila an'Andriamanitra any amin'ny sfera rehetra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Alleloia. Izay ny teneniko anao hoe amin'ny mampisorona anao an'Andriamanitra ianao manana droit any double portion ianao. Alleloia. Ny antom-pisianao koa dia inona? Tsy hoe tonga ho azy teto ambony tany ty fotsiny ianao. Hitanao mahatonga ny Baiboly miteny hoe mifampivavay ianareo. Tsika moa efa nanazava teto hoe anisany zavatra azonao afafy any amin'ny fiainan'ny namanao dia ny vavaka. Ny fivavah ho any namanao ianao. Alleloia. Satria inona ny antony? Inona ny antom-pisianao eto ambon'ity tany ity? Mba hahatonga an'Andriamanitra tsy ho sorena, tsy ho tezitra amin'ny hafa satria eo ianao. Alleloia. Averiko indray, raha ohatra Andriamanitra ka sorena, tisositra amin'ny olona izay manodidina anao ary hanafay an'ireo olona ireo, dia noho ny fisianao dia anton'Andriamanitra ny hatezerana. Izay ny anton'ny mpisorona eto ambonin'ny tany. Izay mahatonga anao mivavaka ho an'ny hafa. Izay mahatonga anao hoe ny intercéder, manao intercession, tompo mifona ho an'ny rakoto, mifona ho an'ny rabea, tompo ataovy an'izao ary nampianarin' Jesosy ny zavatra izany. Alleluia. Jereo tsara nge Nomeria toko voalohany 3:7. Nomeria toko voalohany ary 3:7. Zao ny tenin' Jesosy, tenin'Andriamanitra. Fa ny Levita kosa itoby manodidina ny tabernakeliny ny vavolombelona, mba tsy hisy fahatezerana hatratra ny fiangonan'ny zanak'Israely. Amen. Jereo tsara, fa ny Levita ozy izy, fa ianao itoby manodidina ny fiangonan'ny tabernakeliny ny vavolombelona. Azadiny fa ny vatanao io tempolin'Andriamanitra. Amen. Mba tsy hisy fahatezerana hatratra ny fiangonan'ny zanak'Israely. Noho ny fisianao zany dia tsy misy fahatezerana mahatratra ny zanak'Israely. Amen. Alleluia. Ary ny Levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakeliny ny vavolombelona. Alleluia. Izay mahatonga anao am-piangonana dia misy ny mpisorona, misy ny pasteur, misy ihany koa ireo chef de groupe na Levita ireo zay miasa. Misy zany Mosesy ao, misy ny Aron ao, dia misy ny Levita marobe ao zay manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'ny fiangonana, manao ny asa mba apitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity. Ary ny fisianao dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra miato ho an'ny olona. Izay mahatonga ny hoe ianareo isika dia oka hanaja ny reny mpanompon'Andriamanitra reny. Oka tsy teny zavatra ratsy na ny kely azy ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny, na misy zavatra tsy mety atao ny dana fotsiny miala ianao, fa aza miteny ratsy. Satria vao manao an'izay ianao dia tsy misy rindrina manakana ny fahatezeran'Andriamanitra intsony eo amin'ny fiainanao. Zay mila fantatrao zany. Ary ny atao hoe ny mpisorona dia tsy hoe amin'ny fotoana rehetra. Misy fotoana ianao miaino, misy fotoana ianao miaino sy makatoa, misy fotoana ianao miaino sy makatoa dia manampy fotsiny ny ataonao. Satria Andriamanitra dia mila olona mavitrika. Andriamanitra dia mila olona amin'ny heriny rehetra manompo an'Andriamanitra. Za zakaka hoe tompo, fa ay ve misy an'izay zavatra izay ny teneninao Jereo tsara ao amin'ny Nomeria toko 9:7 ka hatramin'ny 5:20. Nomeria toko 9:7 ka hatramin'ny 5:20. Zao ny tenin'Andriamanitra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: ny amin'ny Levita dia izao,
hatramy 520 taona no miakatra izy no anatona ilatsaka amin'ny antokony anao ny fanompoana ao amin'ny tranolay fionana manomboka 25 ans zany dia eo amin'ny 520 fa rehefa 500 taona kosa izy zany hoe rehefa 50 ans miakatra dia hiala amin'ny antokony fanompoana ka tsy hanompo intsony kanefa mahazo manampy ny rahalahiny amin'ny tranolay fionana ihany izy mba hitandrina izay anjara raharaha fa tsy hanao fanompoana hafa izy. Amen. Règle n'Andriamanitra io zany hoe 520 ka hatramin'ny 50 taona dia mila manompo tanteraka ao am-piangonana ianao. Rehefa vita ny 50 taona dia responsable de groupe. Tsy zany ianao fa manampy an'ireo responsable de groupe. Zay ny tian'Andriamanitra tenenina na manampy ireo izay miasa ao am-piangonana. Zay mahatonga ny hoe hitanao eo am-piangonana tsy ataonao hoe anafananao seza. Tsy ataonao hoe andehananao hijerevanao vehivavy satria ianao mba mitady vehivavy na mitady lehilahy. Tsy ahatongavanao hoe asehoanao tarehy fotsiny. Mahitsy ny teny anao eto. Tsy ahatongavanao fotsiny hoe ampiderahanao hoe ianao no tena mahay, ianao no tena mety mahay ny zavatra rehetrarehetra. Tsy toerana tonga hanomponao an'Andriamanitra. Toerana ahafahanao mampivelatra ny ara-panahinao. Alleluia. Raha ohatra marina moa ianao ka tsisy toerana hanompoana, iza moa zany no tomponao? Hanompo tena ve ianao sa hanompo an'i Satana ianao? Any am-piangonana toerana fanompoana. Any am-piasanao koa toerana hanomponao koa any. Zavatra rehetra dia manokana antsika no miteny hoe 520 taona ka hatramin'ny 50 taona zany. Hitanao mila fantatra hoe ianao Alleluia. Sotra ny tompontsika. Alleluia. Sotra ny tompontsika ary misy olana kely tsika amin'ny resaka teknika fa ho tohizako ny fampianarana. Amin'ino fa efa mandrositsika teknisianina ary ahitana zavatra rehetrarehetra. Amen. Ny zavatra rehetra moa dia mila eto am-panambarana ny resaka ara-teknika moa tsika dia anaovana azafady indrindra raha toka misy fahatapahana kely fa manomboka amin'ny heriny anio dia hitanao ny fivoarantsika ara-teknika tsy maintsy misy parametra amboamboarina indraindray eny. Averiko ianao ilay manompo an'Andriamanitra. Ianao ilay ambassadeurin'i Kristy eto ambon'ity tany ity. Amin'ny maha-kristianina anao dia ianao ilay mpisorona satria ao anatin'ny fanjakam-pisorona ianao. Zay ny tenin'i Jesosy hoe inanome raha no anao izy mba hahatonga anao mpisorona, mba hahatonga anao citoyen du ciel. Zay mahatonga Jesosy Kristy hoe andeha hanomana toerana tsara ho anareo. Amen. Satria rehefa ohatra ianao ka miasa ho azy ty ambon'ity tany ity, sa ataony ngeza be volamena no ataony Jesosy ho anao any an-danitra. Alleluia. Ary aza diny hitanao tsara fa ny izao fiainana zao dia fiainana mandalo fotsiny. Fiainana mandalo zao. Fa ny fiainana mandrakizay jerena akaiky. Mbola zao ny fotoana ahafahantsika ananantsika fahasoavana sy famindrapo, ahafahantsika mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, ahafahantsika mahafantatra hoe ay ve tsika mpisorona an'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity, ay ve tsika nateraka hiasa ho an'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity, ay ve tsika nirahan'Andriamanitra ary manana zotsika eto ambonin'ity tany ity. Alleluia. Taona ny famafazana mila fantatra hoe ianao ilay mpamafy io fantatra hoe izy ianao. Raha ohatra hoe
olona manompo an'Andriamanitra ianao tsy afaka mavo ratsy mihitsy any amin'ny fiainan'ny hafa. Dikan'izay io zavatra teneninao io, oka ny zavatra teneninao ampandroso ny hafa foana, oka ny zavatra ataonao ampandroso ny hafa foana. Indray tsika solafaka izay maha-olombelona tsika, fa mahay mifona sy mibebaka sika eo anatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Mahay miteny any tompontsika hoe tompo mifona fa manomboka androany atahotra anao Andriamanitra, satria izay ny voaloham-pahindrena. Amen. Matoa tsy mahazo ny droanao ianao ao anatin'ilay fanekena, satria faneken'Andriamanitra ao Deutéronomie 28 hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka, anenjika anao ny fitahiana. Raha mbola tsy azonao zany dia misy zavatra sakana zany aminao sy Andriamanitra. Dikan'izany mety tsy fantatrao akory ny antom-pisianao eto ambonin'ity tany ity sy ny andraikitra anao eto ambonin'ity tany ity sy ny zavatra indrasan'Andriamanitra anao eto ambonin'ity tany ity. Ny rany ianao eto ambonin'ity tany ity isolo tenan'i Kristy ny rany ianao eto ambonin'ity tany ity hompisorona ho an'ilay avo indrindra, ary mananjo ianao eto ambonin'ity tany ity dia zo hotahina, mananjo ianao azo ny double portion, mananjo ianao amin'ny fiarovan'ny anjely, mananjo ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Aleloia. Anisany ataonao raha latsaka ao am-ponao zany dia mila fantatrao fa ny antony ary izy efa nandresy an'izao tontolo izao. Hiditra amin'izay tsika atao amin'ny hoe ampafolo-karena sy fanatitra. Voalohany aloha raha ohatra ka fantatrao hoe Andriamanitra dia miteny anao hoe ataovy ny ampafolo-karena sy ny fanatitra, ka mpisoron'Andriamanitra ianao, ka fanjakam-pisoron'Andriamanitra ianao, tsy hanisy discussion ianao na ny kely aza momba an'izany zavatra zany, satria izay ny voasoratra. Tsy pastera nanoratra an'izany fa Andriamanitra nanoratra an'izany. Nefa teniko hoe nanomboka tany amin'ny Abraham ka hatratia ny testamenta vaovao dia miteny an'izany ny Baiboly hoe ataovy, satria inona ny antony? Zavatra tsotra. Raha ohatra ianao zao mandeha amin'ny orinasa iray fa tsy misy investissement ao anatin'ilay orinasa, tsy misy famafazana ao anatin'ilay orinasa, dia orinasa ho faty atsoaty zany. Raha ohatra ka tsy mamafy amin'ny fiainanao ny orinasa, zany hoe ianao miasa ao nefa tsy omena karama, dia tsy ela ianao dia hiala ao anatin'ilay orinasa ao. Dikan'izay, ohatran'izay koa ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, impiry ianao no namafy tao amin'ny entreprise n'Andriamanitra zany, izay ny azo tenenana anazy. Nefa ianao mahavita manao rendrarendra mihoatra lavitra ny zavatra eritreretra. Impiry ianao namafy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Matoa ianao mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia dikan'izany ianao zany le mpiara-miombona antoka mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tianao zany le fanjakan'Andriamanitra mahatonga le izy afafinao. Dia hiteny hoe za tsy mamafy fa tonga dia afafiko any amin'ny mahantra zany. Azafady kely fa tsy izay ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe raha ohatra ianao ka mihaino sy makatoa ny teniny, fa tsy hoe raha mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia avadika ao ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay. Akatoa avy izay tenin'Andriamanitra fa tsy izay eritreretin'ny fonao sy ny sainao. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny. Ozy izy hoe voalohany eo amin'ny Deutéronomie 12:12, hoeto izy any ny toerana manokana, any amin'ny toerana fionana. Akitsika Deutéronomie 12:12 amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Deutéronomie 12:12 Akitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy. Dia
eo amin'ny fahafolo zany ny atombotsika. Fa rehefa tafita ny Jordana ianareo ka monina any amin'ny tany omeny Jehovahandriamanitra reo anareo olovana, ary omeny fitsarana ady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fahizay, dia eo amin'ny tany izay hofidiany Jehovahandriamanitra reo ampitoeran'ny anarany no hitondranareo izay rehetra andidiko anareo, dia ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra afalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra asandratry ny tananareo ary izay zavatra tsara ataonareo voady amin'Andriamanitra. Amen. Eo amin'ny tany izay hofidiany Jehovahandriamanitra ao ampitoerany ny anarany no hitondranareo izay rehetra andidiko anareo. Amen. Izany hoe misy toerana izay ampitoeran'Andriamanitra ny anarany. Ary raha ohatra moa tsika hijerentsika kaiky hoe fa inona moa zany ty toerana tian'Andriamanitra tenena ity, dia matetika moa tsika zany rehefa ohatran'ny hoe mijery ny logo atsika, raha mijery logo atsika SCI marina ianao dia ho hitanao ao le izy misy ao amin'ny Exodus sokafy kely nge teknisiana ny logo ny SCI azafady ozy izy ny tenin'Andriamanitra le hoe inona moa zany le toerana ampitoerany ny anarany. Alleluia. Raha mijery ianao eo amin'ny logo ny SCI Alleluia. Zay mahatonga antsika ihany koa moa hoe sanctuaire chrétien international, satria raha ohatra ny hoe mijery ny logo atsika zay efa misokatra ve azafady teknisiana, tsy hitako hoe misokatra eto azafady. Alleluia. Raha mijery logo atsika ianao dia hitanao amin'ny Exodus 25:8 io tenin'Andriamanitra izay tenintsika io ozy izy mantsy averikely eo amin'ny Deutéronomie 12:11 hoe eo amin'ny tany izay hofidiany Jehovahandriamanitra reo ampitoerany ny anarany hitondranareo izay rehetra andidiko anareo. Hitanareo rehetra andidin'Andriamanitra tsika, didin'Andriamanitra zany io hoe iny zany fanatitra dorana, fanatitra hafa rehetra, ny fahafolokarena, fanatitra sandratry ny tanana sy izay zavatra rehetra ataonareo voady amin'ny Jehova. Amen. Eo amin'ny toerana ampitoerany anarany. Exodus 25:8 vakitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Exodus 25:8 ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Esôvy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ao. Amen. Dia fitoerana masina moa le toerana hivondronantsika, le toerana hivondronan'ny olona masina. Ny atao hoe fiangonana mantsy dia izasy anao, fa ny atao hoe toerana masina le hoe sanctuaire dia le toerana hivondronan'ny fiangonana, hivondronan'ny izasy anao zany le ampitoeran'Andriamanitra ny anarany. Hoe rehefa tonga ao tsy resaka baly maskenina atao ao fa resaka Andriamanitra. Amen. Dia izay ny eo amin'ny toerana masina zany eo no hitondrantsika ny ampahafolokarena, ny fanatitra atsika sy momba ny zavatra rehetra momba n'Andriamanitra. Alleluia. Mino fa araka ao tsara izany fampianarana zany, mino koa fa maharitra ianao amin'izany fampianarana zany. Faharoa hoe omena niza ireo fanatitra sy ampahafolokarenareo. An'Andriamanitra io olan'Andriamanitra io fanatitra ho an'Andriamanitra io fa omena niza ary be dia be mantsy miteny omeko ny manitra izy ny teny eo ary hovakiko amintsika moa ny any amin'ny Malake hoeto any amin'ny fitoerana masina fa tsy miteny hoe hoeto any amin'ny manitra. Misy ny anjara ho an'ny manitra, misy ny anjara ho an'ny kamboty, misy ny anjara ho an'ny tsirairay avy, fa ny ampahafolokarena sy ny fanatitra dia ao amin'ny fitoerana masina, any amin'izay fiangonana alehanao, any amin'izay hoe
fitoerana masina anomponao, any no alefanao le izy. Amen. Tsy mety koa hoe ato ianao mivavaka dia inona alefanao ny ampafolon-karena sy mifanatranao. Tsia, ny anton'izay dia tsotra ihany. Ary tena hita mihitsy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra endry. Raha ohatra ka mila mamafy zavatra ianao dia eo amin'ny toerana tianao hoe hitombo sy hivelatra, any no afafazonao ny zavatra. Alleluia. Raha tianao hivelatra zany io fiangonana misy anao io, raha tianao hitombo ny zavatra misy eo amin'io fiangonana, dia any afafy. Fa tsy hoe mivavaka ianao aty dia satria ianao misy pastera mahafinaritra anao ary dia any ianao no alefanao izy, mandeha any andry, izay mahafinaritra anao. Fa ny lalàn'Andriamanitra dia hoe ato amin'izay anomponao, ato amin'izay ahafahanao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ianaranao ny tenin'Andriamanitra, ao ianao no mamafy. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Zany hoe lieu eo amin'ny toerana any. Iverina amin'izay tsika ao amin'ny Malaki. Amen. Malaki. Eto moa matetika dia rehefa mitenitsika hoe Malakia dia avakitsika Malaki 3 any amin'ny le hoe entinareo ny ampafolon-karena sy ny rehetrarehetra any fotsiny vakitsika. Fa mila fantatsika ny hoe amin'ny mampisorona atsika ahoana ny fomba tian'Andriamanitra hoe anomponao anazy, ahoana ny toe-po sy ny toe-panahy ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Zany atao hoe famafazana ny tenanao sy ny fonao sy ny fanahinao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany androany mila fantatrao hoe ianao mamafy, manao sakrifisy ny tenanao, mpisorona ho an'Andriamanitra ianao. Ahoana ny tian'Andriamanitra ataonao. Hitantsika zany manomboka amin'ny Malaki 1, 2 ary 7. Ho vakiako aminao fa tsy ataoko toriteny fa tonga dia mazava be ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy Malaki 7 fotsiny fa 1, 2, 7. Vakiako aminao ary. Ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely, anao zany. Tsy ny nanamavony ny reniny anarany sy ny fomba mpivavahana aminy. Mila fantatrareo zany hoe ahoana zany hoe manamavo an'Andriamanitra zany, zany fomba vavaka an'Andriamanitra zany, ahoana ny fanamavonany zany. Tsy ataonao zany zay fa ataovy izay sitrapon'Andriamanitra. Zao ny tenin'ny Tompo. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondrainy amin'ny Malakia ho an'i Israely, ho anao zany. Efa tia anareo aho, ho Jehovah. Nefa hoy ianareo, inona ny entinao ny tia anay? Tsy raha lahin'i Jakoba va Esau Jehovah? Hitanao hoe manontany tena zany ianao. Inona ny tiavanao anahy Andriamanitra? Tanay mantsy misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra tsy azonao. Na hoe tena miexista marina ve ianao Andriamanitra? Zao fahoriako zao hoe tena tiana marina ianao. Za manompo anao nefa ao anatin'ny fahoriana, tena tiana marina ve ianao? Zao ny valik'afatr'Andriamanitra. Hoy Jehovah, tsy raha lahin'i Jakoba va Esau? Nefa Jakoba ny tiako, fa Esau no halako. Ka nataoko tany lao ny tendrombohiny, ary lovany natolotra ny ambodi any anefitra. Ato zany misy akasitrahana dia misy tsy akasitrahana ato. Misy ny manompo dia misy ny tsy manompo. Misy ny zanak'Andriamanitra dia misy ny zanaky ny devoly. Tandremo, tsy ny fahaterahanao ara-nofo ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa ny fahaterahanao ara-panahy. Izay ny mahazanak'Andriamanitra anao satria Andriamanitra dia fanahy. Alleluia. Na dia hoy azy Edoma, toritory zay nefa mbola mboarina indray nefa rava dia izao ny lazain'i Jehovah tombony maro. Edoma eto ireo koa le alan'Andriamanitra manao fomba n'izao tontolo zao dia tsy maninona na rava rio dia ho averinay amin'ny herinay sy amin'ny fahaizanay. Fa hoy indray Jehovah tompony maro, ireo dia anamboatra fa izao kosa andrava. Ary dia atao hoe tany ny faratsiny, dia firenena ny tezeran'i Jehovah mandrakizay.
ireo. Hitanao zany a, firenena ray izay tsy manompo an'Andriamanitra, izay tsy makatòa an'Andriamanitra, dia ravaravan'Andriamanitra. Eo manamboatra, mety manamboatra mpitondra fa ravan'Andriamanitra, satria halan'Andriamanitra rehefa tsy manaraka anazy. Rehefa tsy azy ianao a dia andevoly, tsy misy anelanelany. Eo fahadimy, ary ny masonareo no ahita ka dia hitenanareo hoe Jehova dia lehibe any ankoatry ny tanin'ny Israely. Eto a mila fantatsika kristianina amin'izay a, ny tian'Andriamanitra ambary eto. Ny zanaka manaja ny rainy. Eo amin'ny fahenitsika, ary ny mpanompo ny tompony. Koa raharay aho, aiza ary izay azako. Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra aho Jehova tompony maro. Aminareo mpisorona izay manamavo ny anarako nefa manao hoe amin'inona ny anamavonay ny anaranao. Jereo tsara. Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny altarako, nefa nareo manao hoe amin'inona ny andotonay anao. Amin'ny fanaovanao hoe ny latabatry Jehova dia fanasimbazambany, zany hoe atao tsinitsinina ny altaran'Andriamanitra. Inona moa zany? Eo amin'ny fasify, ara-jamba ny entinareo vonoina atao fanatitra, tsy ratsy hoe zany. Ara-mandringa ny marary entinareo, tsy ratsy hoe zany. Atero any amin'ny gouverneur manapaka anareo ange zany, no azo sitraka nafity aminy va ianao Jehova tompony maro. Hitanao zany, raha misy zany fanatitra ataonao ho an Jehova Andriamanitra, dia aza atao tsinitsinina. Zay le hoe aza atao any amin'izay tsy rambiramby posy ihany fotsiny, na hoe vola rovitra nomenao an'Andriamanitra, na hoe zavatra hoe nangalarinao tary dia aterinao an'Andriamanitra. Tsia. Satria ndany ange omeo cadeau, hoe cadeau efa simba ny olona anankiray, inona ny zavatra ho azonao eo? Azo fahitana fity ve ianao? Tsy horarahan'ny olona ianao. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fasify, koa masinanareo andeha mifona amin'Andriamanitra amin'ny rany fo amintsika, fa ny tananareo no nahatonga izany. Moa ankasitraka va, halleloia, moa ankasitraka, rasikely azafady a, moa ankasitraka va izy noho ny aminareo Jehova tompony maro. Engany ka tsy isy aminareo andrindrina ny varavarana, ka tsy andrehatra foana eo ambonin'ny altarako, tsy ankasitraka anareo na tandray fanatitra amin'ny tananareo ho Jehova tompony maro. Hitanao zany, rehefa io fanatitra io nataonao toto eo anatrehan'Andriamanitra, dia rindrina zany a, rindrina manakana ny fitahinao zany. Zay ny hoe tandremo rehefa momba an'Andriamanitra, fe rehefa momba ny vola ihany vao hoe il faut faire attention. Fa momba an'Andriamanitra dia mila mitandrina fantatra, mila matahotra an'Andriamanitra ianao manao ny fanatitra izay ataonao iny. Halleloia. Mila fantatrao zany zavatra zany. Tiako teneninao a hoe eo amin'ny 7:10 izy miteny hoe fa ianareo kosa izy manamavo zany fanaonareo hoe voaloto ny latabatry Jehova, ary ny anina terineo dia tsinitsinina. Ary koa ianareo tsy mba asasarana lahy, ary ny fonanareo zany hoe tsy misasatra ianao zany manome an'le fanatitra. Hitanao zany, iny fanatitra anao iny zany tsy hoe kisendrasendra, tsy hoe n'importe quoi, tsy hoe zay zaka ny tananao, fa tena tsapanao mihitsy hoe ny sasatra ianao name fanatitra ho an'Andriamanitra. Zany ny toe-po tian'Andriamanitra hananany olona mpisorona. Halleloia. Entinareo sy nalaina kely sy mandringa sy marary dia aterinareo fanatitra. Motandray izany amin'ny tananareo ve aho Jehova? Fa voaozina ny mpamitaka izay manana ondry lahy amin'ny ondriny ary mivoady, nefa mamono zavatra misy kilema, atao fanatitra ho an'ny tompo. Jereo tsara, sarotiny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteneny hoe fampanjaka lehibe aho ho Jehova tompony maro, ary ny anarako dia matahotra any amin'ny jentilisa. Amen. Indraindrao ny Andriamanitra ao.
asivy lanja ny Andriamanitra ao. Ahoana ny fomba nataonao an'izany? Ilay fanatitra ataonao atao fanatitra izay isasaranao mihitsy, atao fanatitra izay tsisy kilema, izay ho akasitrahan'Andriamanitra. Aleloia. Fa tsy indray ny rindrina anakana ny mombanao eo. Aleloia. Hitanao araka ny teneniko anao teo hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Ary miandrindrainy aminao rehefa mamedidy izy dia hoe tanterahanao amin'ny atsaka sy andavany izay didin'Andriamanitra izay. Tsy araky ny sainao fa araky ny didy izay nomeny anao. Izay mahatonga ny ato Malaki 2:2 indray tsika izao. Ankehitriny ry mpisorona dia hoy aminareo zao didy zao. Ho aminareo zao didy zao. Raha tsy haino na handatsaka-po ka hanome voninahitra ny anaraka anareo. Jereo tsara eto raha tsy haino ka handatsaka-po ka hanome voninahitra ianao. Izany hoe ny haino ianao dia latsa ao anatin'ny fonao izany teny izany. Fa raha tsy manao an'izany ianareo hoy Jehovah tompony maro, dia alefako amely anareo ny ozina ka hozoniko ny tsodrano ataonareo. Eny efa voasady izany satria tsy nandatsaka-po ianareo. Amen. Rehefa manome didy Andriamanitra dia alatsao ao-po dia ataovy fotsiny ihany. Ataovy izay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Aleloia. Satria mba tsy hahatonga antsika ho voaozina. Satria ianao ilay mpisorona fanjakam-pisorona. Ilay toe-ponao izany no tenen'Andriamanitra hoe famafazanao ny fiainanao tanteraka amin'Andriamanitra ny resantsika eto. Aleloia. Indro izy asiako mafy ny voafafinareo ary ho fafazako taindro roa ny tavanareo. Ohatra dia ny taindro roa avy amin'ny andro firavoravonareo ary ahilika miaraka aminy anareo. Lozana izany ilay olona. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba haretako ny fanekeko amin'ny Levi ho Jehovah tompony maro. Hitanao izany mba hisy ny fanekena ampisorona ho anareo izay miasa ho an'Andriamanitra. Aleloia. Ny fanekeko taminy faneken'Andriamanitra aminao dia fiainana sy fiadanana. Ary nomeko azy ho fatahorana izany ka dia natahotra azy sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Aleloia. Ny fatahorana an'i Jehovah ny voalohan'ny mpahindrena. Tian'Andriamanitra ianao andeha hitsy eo anatrehany. Tian'Andriamanitra ianao atahotra azy akatoa ny didiny. Aleloia. Ny lalan'ny fahamarinana ny teo ambavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny olona tamin'ny fiadanana sy fahitsiana ny arahany nandeha tamiko ary maro no nampialany tamin'ny eloka. Io izany dia lalana tokony alehantsika kristianina tsirairay avy hamafazatsika ny fiainantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleloia. Dia jereo tsara eto fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana. Zay le hoe Hosea 4:6 ringana ny oloko noho tsy fahalalana. Ny molotrao zany no ataon'Andriamanitra mitahiry ny fahalalana. Zay le vao miteny ianao dia miato ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona izay manodidina anao. Satria amin'ny alalan'ny molotrao no hitahiry fahalalana. Makasitraka ny tompo moa nampiteny molotro aminao androany. Mampiteny fahalalana aminao androany. Aleloia. Ary ny lalàna ho tadiavina eo ambavany satria iraka Jehovah tompony maro izy. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny Levi, ny fanjakam-pisorona izay atao hoe kristianina dia iraka Jehovah tompony maro ianao. Iraka ianao eto ambonin'ity tany ity. Patandremo. Tady kosa ny miteny hoe eo amin'ny fahavalo. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampahatafotoan'olona maro ny any amin'ny lalana ary namatika ny fanekena amin'ny Levi ho Jehovah tompony maro. Ary izao kosa efa nanolotra anareo fanimbasimba sy ho fanao tsinitsinina ny ao anatrehan'ny vahoaka rehetra noho tsy fitandremanareo ny lalako sy ny zahoanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Tanao zany lalàn'Andriamanitra tsy isy jerevana tavan'olona io. Na iza ianao na iza. Na iza ianao na iza.
na inona ny andraikitrao, na inona fahatsaratarehanao, na inona ny volanao, na tsy jereva tavan'olona ny lalàn'Andriamanitra. Tsy satria tsy manan-karembe dia ataony marimaritra iraisany. Tsisy marimaritra iraisany io. Fa rehefa momba an'Andriamanitra dia mila fahitsiana momba anazy. Aleloia. Eo amin'ny 10. Tsy mpiobondray va itsika rehetra? Tsy Andriamanitra ray ihany ve ninary antsika? Ka nahoana ny samy mivadika amin'ny rahalantsika avy tsika ka mamadika amin'ny fanekena tamin'ny razantsika? Ny Joda efa namitaka ary misy fahavetavetana tao amin'ny Israely sy ao Jerosalema. Fa ny Joda efa nandoto ny fiteramasiny Jehova izay tiany sady efa nanambady ny zanaka vavin'Andriamanikafa. Engany ka ho fongorany Jehova hiala eo amin'ilay Jakoba ny lehilahy izay manao izany. Na iza izay manatitra fanatitra ho an'i Jehova tompony maro. Jereo tsara ty ho antsika indrindrandrindra eto Maorisy. Indray mampime antsika aloha makany ambanivohitra sy makany an-drenivohitra. Itena mitenanao marina fa na kristianina iza ianao na kristianina miseho hoe iza na iza ka manao an'izany dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany ary mitarika ozona ho anao sy ny ankonanao sy ny faramandimbonao satria marina ny tenin'Andriamanitra eto. Jereo tsara. Eo amin'ny 17. Ary faharoan'izany dia zao nataonareo, saronanareo ranomasy sy fitomaniana fisetona ny altaran'i Jehova. Ho anareo lehibe tomany eo anatrehan'i Jehova zany io tenenin'Andriamanitra io ka tsy mba hijereny tsony ny fanatitra ary tsy handray fakasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Andriamanitra na hitomany takin'iny eo amin'ny altarany ary ianao rehefa tsy tapa-kevitra anao hiova amin'le fahotanao dia tsisy dikan'izany. Halleluja. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehova ny vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fatanoranao izay nofitahanao na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Tanao zany rehefa ohatra ianao manambady mana vita fanekena eo anatrehan'Andriamanitra ka fitahanao ny vadinao dia loza amina tambona azo eo amin'ny fiainanao. Moa eo amin'ny 15. Moa tsy nisy anakainanao zany va nefa mbola nanam-panahy ihany? Fa inona andrefa no notadiavin'ilay anakay taranakaraka an'Andriamanitra koa tandremy ny fanahinareo aroka tsy isy mitaka ny vadiny fahatanorany. Zay nahatonga ny Josefa teo anatrehan'ny vadiny Pôtifara nitsoaka mihitsy izy hoe za tsy hanota eo anatrehan'Andriamanitra. Fatany tenin'Andriamanitra fa rehefa mamita bady ianao dia loza amina tambo ozona ny tonga eo amin'ny fiainanao. Na dia hilatsaka amin'ny ranomaso ary ianao fa manapa-kevitra ianao ny ala amin'izany zay Andriamanitra vomenanao. Nanapa-kevitra ianao ny akatoa ny tenin'Andriamanitra zay Andriamanitra vomenanao. Halleluja. Fa ozy izy ny teniny, fa alako ny fisoram-bady o Jehova, Andriamanitra ny Israely, sy ny fanosena fampahoriana ny fitafiana o Jehova, tompony maro. Koa tandremy ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Efa manasatra ny Jehova amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo, amin'ina nanasaranay azy amin'ny fanaovanareo hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara ao mason'i Jehova ka akasitrahana na ny amin'ny hoe aizany Andriamanitra ny fitsarana. Hitanao zany fa fantatra hoe Andriamanitra tsy tian'izany dia mbola atao ihany. Dia lasa mampiteny ianao hoe aiza misy tsisy akory Andriamanitra, aiza Andriamanitra izay mitsara eo tandremo. Aokantsika raha lasa anabavy amafy ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra, ho mpisorona marina ny Jesosy Kristy isika, ho mpisorona marina n'Andriamanitra isika. Hiditra eto amin'ny 7 amin'izay eto amin'ny ampafolokarena sy ny fanatitra. Tsarovy aloha fa ny ampafolokarena sy ny fanatitra dia omen'Andriamanitra any Levita. Zany hoe omen'Andriamanitra an'izay manompo an'Andriamanitra. Alleluja. An'izay manao ny asan'Andriamanitra ao am-piangonana.
zay manao ny asan'Andriamanitra ao amin'ny tranolay zay eo ambany faneken'Andriamanitra, zay no omen'Andriamanitra ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Halleloja. Mila fantatsika izany ho teneniko anao rehefa aveo momba an'izay. Numéri 7:20, 1:20. Tendray ma tsy misy miteny hoe za tsy miampafolo-karena fa alain'ny pastera fotsiny. Ye, satria izay ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ampafolo nefa niaraka terinao isaky ny zanak'ondry dia zanak'ondry 7. Fa 4:20 ka hatrany 5:20. Araka izany nanateranao isan'andro amin'ny afotoana dia anina ho an'i Jehovah sy fanatitra atao amin'ny afo hanitra kasitrahana ho azy. Ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva anaterana azy sy ny momba azy. Numéri 18 zafady. Zafady Numéri 18 misy an'ilay izy Numéri 18 eo amin'ny 1:20. Akitsika. Ary ny taranaka Levi na ny taranaka mpisorona efa nomeko ny fahafolo-karena rehetra amin'ny Israely ho fananany noho ny fanompona izay ataony dia ny fanompona ny any amin'ny tranolay fionana. Amen. Raha tianao fantatra zany ny ampafolo-karena omen'Andriamanitra ho an'ireo izay misasatra ao am-piangonana ny ampafolo-karena. Mazava eto ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Zay mahatonga anao hoe ianao raha tonga ao an-tranon'Andriamanitra miasay ianao an'Andriamanitra, satria ny ampafolo-karena natokana ho anao zay manompo, fa tsy hoe zay mampiseho tarehy fotsiny, tsia fa ho any zay manompo ny ampafolo-karena. Zay ny teneniny ato hoe omena any Levi ny ampafolo-karena rehetra. Mila fantatrao zany Halleloja. Satria mantsy rehefa misy miteny omena ny pastera na omena ny mpiandraikitra na omena ny birao am-piangonana ny ampafolo-karena. Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Omena anazy azy iny fa tsy any, satria inona ny antony? Satria izy ny solo-tenan'Andriamanitra. Ary zavatra rehetra dia an'Andriamanitra ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Iverintsika atao amin'ny Malakia amin'izay 9:7. Indro izy aniraka aho. Ary izy anamboatra lalana eo anoloko. Ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempolina. Ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy io Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro aviny, ary iza no mahajanona raha miseho izy. Fa izy dia taka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba. Ary petraka handrendrika sy anadio volafotsy izy. Eny anadio ny taranaka Levi, anadio anao zany, sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho fanatitra ampahamarinana. Amen. Zany hoe mandrendrika volafotsy sy volamena zany dia misy afo ao. Matoa ny volamena sy ny volafotsy asiana afo dia misy impureté ao, misy zavatra tsy mitombona ao zany. Dia asiana afo mba ahafahan'ilay volamena sy volafotsy manatitra fanatitra ampahamarinana. Amen. Zay ny dikan'io teny io. Dia omamy Jehovah mifanatitra Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Tiana omamy ve iny fanatitra ao iny ao anatrehan'i Jesosy, eo anatrehan'i Jehovah. Okenao anaiky ho tefena. Okenao manaiky ny didin'Andriamanitra. Okenao manaiky ary makatoa ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Izao no ataon'i Jehovah. Ary anatona anareo ho fitsaranao ka ho vavolombelona faingana, anameloka mpanana ody sy mpijangajanga sy mpianitsoto sy ny papahory, ny mpikarama amin'ny karamany, mpammy mpitondra tena sy ny kaboty izay mampahory ny vahiny, fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Amen. Raha tianao hitsangana aingany Jehovah amely an'ireo fahavalonao ireo, dia manaova fanatitra ampahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra.
oka tena hotelisy, oka ho tena akasitrahany tian'Andriamanitra, mamin'Andriamanitra ianao rehefa mamafy ao amin'ny fanjakana. Alleloia. Eo amin'ny fahenitsika izao, fa izao Jehova dia tsy miova, ary anareo taranaka Jehoba, ry taranaka Jakoba dia tsy fongana. Tamin'ny andro ngazanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa ho Jehova tompony maro. Miverena amin'Andriamanitra. Ahoana ny miverenantsika amin'Andriamanitra? Nefa ho ianareo, ahoana ary no fiverenanay? Favalo, androban'Andriamanitra fa ny olona no mandroba ianareo. Nefa ho ianareo, amin'inona no androbanay aminareo? Amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Oka tsy ho ataon'Andriamanitra hoe mpandroba ianao e. Za mpandroba zany, mpandroban'Andriamanitra, mandroban'olombelona, mbola azo angatahana hoe famindram-po. Mandroban'Andriamanitra zany re olona tena zava-doza. Dikan'izany amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Za zany isaky ny mahita an'ireo olona izay mitsipaka ny ampafolo-karena ireo, dia tena ozy izy tena tsy fantany maha-kristianina azy, tsy fantany mahampisorona azy. Raha tena tiany marina ve Andriamanitra, tsy ny momba an'Andriamanitra no atao lara-pahamehana. Fanontaniana mipetraka izany ho antsika tsirairay avy. Dia ato Andriamanitra miteny hoe, ary tsaroa fa mpandroba tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Ato Andriamanitra miteny hoe mpandroba rehefa tsy manao ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Dia eo amin'ny fahasivy izy miteny, voaozona miozona ianareo. Voaozona miozona, maudit de la malédiction, tsy hoe malédiction fotsiny, fa voaozona miozona. Nefa izao no robainareo. Dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Eo amin'ny fahafolo ny vahaolana omen'Andriamanitra amin'izay. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako. Tsy hoe alaiko ty fahafolo-karenako ty rangahy dia zaraiko ary amin'ny kambotsy mahanitra ary. Manana ny anjarany izy ireny, fa ny fahafolo-karena hoentinao amin'ny trano firaketan'Andriamanitra. Izay ny ditin'Andriamanitra. Mba sikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehova, tompony maro, raha tsy ho vahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Amen. Tea metraka hafatra kely anao raha lasana bavy. Mety sahirana ianao zao resaka arabola. Fa zao fotsiny fanontaniana petraka. Matoa ianao sahirana amin'ny arabola io, araka ny tenin'Andriamanitra, dia satria ataonao kinanga ny ampafolo-karena. Ataonao kinanga ny mpanatitra ho an'i Jehova. Ilay fomba hamafazanao, ahafahanao mijinja no ataonao kinanga mihitsy. Eto Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe zaho toetra amin'izany aho sisy Andriamanitra. Dia ozy izy koa hoe ny varavaran'ny lanitra, ampidina ny fitahiana manana ambiampy ianao. Ary eo amin'ny 12, ary asika teny mafy ny valala noho ny aminareo. Inona moa ilay valala? Vatany vao manam-bola ianao dia efa misy. Atomaka ianao tsy manana tsony. Rehefa avy eo, na kitapo lokako. Ka tsy hanimba ny vokatry ny tantsony ireny, ka dia avanimbony voalobokarao tsao Jehova tompony maro. Etontsika izao. Efa eo amin'ny fotoana famafazana. Tianao ve hisy vokatry ny famafazana iny? Arao fotsiny tenin'Andriamanitra. Aza ataoko totoa ny fanatitra. Ataovy tena hoe zava-dehibe aminao fanatitra. Zava-dehibe anao ny ampafolo-karena, sady tsy anao iny fa an Jehova iny. Anazy ny tany rehetrarehetra. Ataovy le izy. Ary ianareo firenena rehetra atao hoe sambatra. Fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehova tompony maro. Dia zao indray efa miteny Andriamanitra hoe izay lalana dia ataovy izay dia ho tahiny ianao dia hisokatra ny varavaran'ny lanitra ho anao dia hirotsaka. Fa dia zao indray nefany
ny teninareo dia mahery mamely aho Jehova. Tentsika nay zany lasa mamely an Jehova, nefa hoy ianareo inona ny resaka entinay namely anao. Dia Jehova izy Jehova tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra, zany hoe zany ampahafolokarena sy fanatra any zava-poana zany mamely an'Andriamanitra zany. Aza mba miaraka amin'ny olona ohatran'izany, aza miaraka amin'ny olona izay mamely an'Andriamanitra. Amen. Satria izay mihitsy ny tena tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy ho tandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba-fisaonana teo anatrehan'i Jehova tompony maro. Hitanao zany inona moa ny soa azoko za efa mba nanao ampahafolokarena, efa nanao fanatitra isaky ny mihetsika am-piangonana, inona moa ny soa azoko? Vao miteny an'izany ianao dia mamely an'Andriamanitra ianao dikan'izany. Ary ankehitriny isika dia midera ny préare ho sambatra. Zany préare zany le misy moa za dia efa miteny eto na tianao na tsy tianao, le hoe ny oeraoera tsy maintsy madia. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, ny olona manitry tena no asandatra. Alleluia. Fa eto ny préare misambatra satria hoe misy vola, satria hoe misy moyen, fa jero tsara ny ten'Andriamanitra eto. Ary ankehitriny isika dia midera ny préare hoe sambatra. Préare zany le tsy mpanao ampahafolokarena, le tsy miraharaha an'Andriamanitra, miraharaha ny vatantenany sy ny volany fotsiny ihany. Reny natao hoe préare ao anatrehan'Andriamanitra. Eny voaorina tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafanan'Andriamanitra izy nefa afa nandositra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandeha izany. Jehova nye manana sofina miaino. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Hitanao ny teneniko anao tamin'ny voalohany, misy boky fitadiana momba ny fiainanao io, zavatra rehetra izay nataonao, zavatra nahafafinao rehetra, misy boky any hosokafana. Satria boky ny fiainanao, le livre de ta vie, hosokafana, hojerena inona ny zavatra nataonao. Alléluia. Fahafito ambin'ny folo. Ary rakitra soa ahy ireny tamin'ny andro izay hotendreko Jehova tompony maro. Ary ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Izay ny ten'Andriamanitra hoe le fikelezanainantsika manompo an'i Jehova, le famafazantsika mbola isy valiny. Amen. Aza mijery ny olona hoe tafita nefa ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra. Andriamanitra dia alpha sy omega. Any amin'ny omega no ahitanao anazy. Ka dia ho hitanareo indray, eo fahavalo ambin'ny folo, ny tsy fitoviany marina sy meloka dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro, mandoro toy ny fantana fandoroana izy, ary ny préare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary. Ka dia andoro azy ny andro izay ho avy io Jehova tompony maro, ka tsy asiany ny angana, na ny fakany, na ny sampany. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny famarinana, manana fanasitranana eo amin'ny tanany. Ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby miafaha, ary ho hitsahanareo ny ratsy fanahy. Fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo, izay amin'ny andro izay ho tendreko Jehova tompony maro. Tsarovana-nareo ny lelan'ny Mosesy mpanompoka, izay nadidiko azy tao Horeba tamin'ny Israely rehetra, dia nididy sy nifitsipika. Indro izao maniraka ny limpaminano aminareo, teny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, ialay lehibe sady matahotra. Ary izay apody ny fony ray amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny ray, fandrao ho avy ao amely ny amin'ny tany fandringanana. Amen. Mety efa akaiky dia akaiky izao fotoana zao, ilay fotoana an'Andriamanitra. Fikelezanaina antsika, izay mahatoky an'Andriamanitra, izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ho avahan'Andriamanitra manompo azy sy ny tsy manompo azy. Aza mijery hoe itsy tsy mpivavaka akory nefa mety ny zavatra ataony tafita izy. Tsy tafita zany izy, fa manangona fahatezerana. Fa ho avy ny andro,
ianao izay mankatohan'Andriamanitra, ianao izay tsy mpihaino fotsiny fa mihaino sy mankatoha ny tenin'Andriamanitra. Ho avy ny andro fitsaharanao, hifaly avanja ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy. Fataro fa ny famafazanao, ny ampafolo-kariana sy ny fanatitra dia hetsika anankiray ianao dia hitoetra ao trano Jehovah andro lava ianao. Alleluia. Mbola iarana tsiny ihany indray resaka teknika fa tononoko aminao entiko fahasoavana sy famindrapona miaraka anao amin'ny andro rehetra iananao hitoetra ho trano Jehovah andro lava ianao. Amen. Hasta quanto quiser ficar dando uma